taorinan'izay tany amin'ny faritra Itasy zay dia tao amin'ny tanànan'ny Ankotrabe Ambofolika no nanatanteran'rareo teo anivon'ny MDF ny lanonam-pitokanana ny zava-bita ny rano fisotro madio ihany aloha no nanatanterahana ny asa soa teo anivon'izany tanàna izany. Raha rava tamin'ny tondradrano farany teo ny foto-dravitra sarany fisotro madio tao amin'ny tanànan'ny Ankotrabe Ambolefika izay amin'ny commune ambanivohitra Miaronarivo dia vita soamantsara kosa izany ankehitriny ary nitokanana ny talata teo. Anisan'ny namey voninahitra izany fotoana izany ny tompo mariky ny tetikasa izay napita ny fangataham-ponina tamin'ny NDF Andriamatoa Velonjato Bernard. Koa dia faly tanteraka ny vahoaka sy ny mponina eto amin'ity vohitra kely eto Ambolefika ity satria iaraha mahita ary iaraha mahafantatra fa tena ampy tokoa ny rano ankehitriny ary azo lazaina fa dia betsaka tokoa anga ary mihoatra ny mety angany azo ilazana azy satria na niezaka ny sotro izahay niezaka ny dioky izahay nefa dia hita fa mbola tsy lany ihany izany. Ireo rehetra nandray ny fitenenana ihany koa dia samy nanentana mponina amin'ny fitandrona izao foto-dravitra izao. Anisan'izany ny solon-tena ministeran'ny rano. Andriamatoa Brian Donaldson nampiadidiny MDF sy ramatoa vadiny dia nanazava ny andraikitry ny MDF sy ny fomba fahazoana ny fanohanana avy amin'ireo mpiara-miombina antoka aminy. Tsika ataontsika vao vita teto indray izao ny fampidirana rano fisotro madio eto amin'ny tanam-Boalefika. Efa nanao sekoly aho tety Amboalefika, nefa napita tsarany ihany koa teo amin'ny sekoly dia ty foto-dravitra ity izany fanaovana ny fanitarana ny foto-dravitrasa eto amin'ny izao tetikasa izao tanteraka dia avy amin'ny fanohana ny Addison Foundation, fikambanana mpanao asa soa any Irlande avaratra sy ny mpandraraha Britanika Mola ary mitetina 8 tapitrisa ariary naneho ny fankasitrahana ny mponina noho izany.